Fanantenana ho an'ny Mahitsy Tady distriktany Soavin'ny Merina mifarimbona ny pastora Miralahy. Tanàna tokony ho 3 kilometatra varatra andrefany Ambohibao Atsimo no misy an'ny Mahitsy Tady. Tafiditra ao anatin'ny distrikany Manjakandriana izy raha ny fitantanana-panjakana no raisina. Manakoako ao amin'io toeran'io ny fitoriana filazantsara. Ny 1 Jolay no nanomboka ny asa ka ny pastora Tsiribay Iveme no ao Ambohibao Atsimo no misantatra izany. Lina ny iray tanàna tazana ao amin'ny conférence ny ankizy ny tanora ary ny olon-dehibe. Raha ny tena marina ny misy membre zany avy eny Ambohibao Atsimo mivavaka mipetraka eto amin'ity toerany Mahitsy Tady ity. Lalana adiny ray miala ny fiangonana Ambohibao zany izy ity zany hoe eo Andriampamaky no akaiky azy kokoa raha manapaka miampita eto amin'ity toerany ity dia isaorana moa ny tompo zany fa anisan'ny toerana anaovana n'ity conférence Kristy fanantenana ho Antananarivo ity eto amin'ity toerany ity. Ny tena mahafinaritra aloha zany dia zao efa nisy moa amin'ny maha-herinandro mifanapahakevitra azy zany ity toerana ity dia efa nanaovana séminaire, efa nanaovana asa fitoriana ihany koa ary ny pasteur talohako teto zany dia efa teto fa séminaire moa no nataony tamin'izay dia zay mihitsy zany no anaovana herinandro ny fanapahakevitra izy satria efa voahomana ho amin'izay daholo zany ny fisainana rehetrarehetra eto amin'ity toerana ity. Amin'ny ankapobeny ny conférence dia hita fa mahavitrika ny olona ary amin'izay fahavitriana zay moa zany amin'ny hoe Kristy fanantenana ho anao dia lina ny olona afantatra an'izany hoe Kristy fanantenana ho an'ny olona rehetra eto amin'ity toerana ity satria dia anisan'ny zanak'Andriamanitra azo vonjena ihany koa izy ireo. Amin'ny ankapobeny koa dia mahafinaritra satria raha nanomboka teto dia 100 eo zany no lina manatrika ny conférence eto tsy niova le izy ny andro voalohany dia tamin'ny andro faharoa zany ny ampy ny tombo zany satria nisy fahoriana moa zany teto amin'ny tanàna dia zay ny antony zay fa amin'izao zany izy dia efa manomboka mitombo. Anahoana zany mety ho vokatra ho hita eto amin'ity toerana ity? Raha ny fanantenana aloha zany dia zao izy vokatra betsaka eto araka satria ny olona rehetra zany dia tena lina izy rehefa mba miezaka manao interview madinika eny amin'zareo hoe manahoana ny fandraisanareo ny hafatra dia hoe mazava ary tsy mbola naheno andre ny hafatra ohatrandreny izy zany hatramin'izay ary dia faniriana itoy izay fahalianany zay amin'ny fenonany tenin'Andriamanitra ary azo antoka ihany koa fa isy ny vokatra be dia be ao an'Andriamanitra. Notohizan'ny pastora Barson Abel ny famelabelahana nanomboka ny 13 Jolay. Afatra netiny ny mikasika ny fiangonana marina arak'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12 sy ny faminaniana tao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany milaza ny amin'ny fiangonana. Tsy ampy ny fotoana ka nangataka ny mpivory ny ampitombony zany amin'ny manaraka izay maneho ny mariky ny fahalianan'ireo olona nasaina. Ny fanaiky ny mpikarakara fa aroso ny fanombohan'ny fotoana. Maro amintsika misalasala ny mikasika ny andro sabata, samy manana ny sabata moa ny olona. Sasany dia mieritreritra hoe zoma ny sabata, sasany mieritreritra sabotsy ny sabata, ary sasany mieritreritra hoe alahady ny sabata. Inona marina moa ny amin'ny sabata, inona marina moa ny voalazan'ny Baiboly mikasika amin'ity sabata ity, ny volony no ahafantarana azy. Raha voalazan'ny Baiboly zany fa sabotsy zoma ny sabata dia andaontsika hivavaka zoma avokoa. Raha voalazan'ny Baiboly fa sabotsy ny sabata dia andaontsika hivavaka sabotsy avokoa. Ie, nahafinaritra ana le tenin'Andriamanitra le fanazavana azy mihitsy azo raisina tsara. Azo raisina tsara? Ianao ve efa mpanaraka fampianarana Baiboly ohatr' izao sa manahoana? Rehefa misy ohatr'izao ihany vao manaraka fa za mbola tsy manana Baiboly. Mahafinaritra aloha le izy dia fanapahan-kevitro momban'izay misy anitsina eo amin'ny fiainana. Anisan'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny komitin'ny fiangonana Ambohibao Atsimo zany ny tory amin'ny filazantsara amina toerana fokotany. Maro zany teto amin'ity faritra manakaiky ny Ambohibao Atsimo ity ao anatin'izay Andrano Tsimiozo, Akazo Tokana, eto koa aty Mahitsy Tady ankoatran'ireo fokotany manodidina izay fa fanatanterahana fitorianan'ny filazantsara. Fa tamin'ity iray mitoraka ity zany dia ny fototra manokana amin'ny resaka vakilay zay ny ezaka natao isaorana ny tompo satria efa vakilay Andrano Tsimiozo efa miorona ny fiangonana efa misy fivavahana isa-tsabata eny. Ny Akazo Tokana ihany koa dia azo ambara hoe mpiray tanàna no anisan'ny lina
ary nanapa-kevitra anaradia n'Andriamanitra ny maro amin'ireo mponina avy eo amin'ny tanàna. Dia nitodika taty Mahitsitady indray moa zany zahay tamin'izao herinandro ny fanapahan-kevitra izao. Nahoana moa no nisafidiana Mahitsitady? Mahitsitady dia azo ambara hoe misy membre ny fiangonana maromaro zay tonga mivavaka kanefa mandeha lalana adiny iray isa-tsabata zany mamonjy ny toerana fivavahana. Ary Mahitsitady ihany koa dia toerana zay efa nanantanterahana asa misesisesy be, ary ireo mpivavaka zay tia tanàna zany na ireo membre zay ao amin'ny fiangonana Ambohibao Atsimo zay mipetraka tia tanàna zany dia manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy zany amin'ny fanaovana seminaire sy ny fampianarana baiboly. Ary zay no antony nampitodika anay zany aty Mahitsitady mba ahafahana mitaona ny mponina eto amin'ny tanàna ao amin'izao fanapahan-kevitra izao. Nisy tokoa ny ezaka fitorian'ny filazantsara izay nitanterahana tamin'ny docteur Ratsarasotra Paul zany teo Sabotsynamena tamin'ny 7 ka hatramin'ny 12 ny volana Jolay. Raha amin'ny maha-olombelona dia hiverina fahalemy angambany ny sasatsasany, satria mety hoe reraka kanefa ny fisininy aza vao maika nampitombo ny risim-po teo anivon'ny membre. Ary amin'izao tsika amin'ny teny izao zany dia misy sita valo zany atao anatin'ny district Soavimerina no natanterahana ny herinandro ny fanapahan-kevitra. Ny fomba fiasa izay nitanterahana tamin'izay zany dia niainga misimisy kokoa tamin'ireo zay mpanatrika ny conférence nanomboka tany amin'ny sita izay nitanterahana tamin'ireny sita lehibe reny nitoy teny Sabotsinamena, satria mazava ho azy moa teny Sabotsinamena dia nanaovana fandaminana, nanaovana organisation manokana mihitsy ny fitanterana ny lina tany amin'ny faritra maro samihafa. Nisy teo amin'ny fiara 7 teo zany no nitatitra ny lina tamin'ny faritra maro samihafa, dia naompa anay misimisy kokoa amin'ireny faritra zay nitaomana lina avy any amin'ny faritra samihafa nanatrika ny hetsika tao Sabotsinamena reny zany ny fananganana ny point conférence amin'izao herinandro ny fanapahan-kevitra izao. Mazava ho azy zany fa ny olona zay ampianarina zany amin'ny akapobeany mba ilazana an'ilay izy any amin'ny 520 isan-jato any dia olona zay efa nianatra tany amin'ny sita, nianatra nanatrika an'ireny conférence reny tonga tamin'ny conférence zay nitanterahany docteur Ratsarasotra Paul, ary ny asan'ny fiangonana zany hoe tsy olom-baovao zany ny akabeazany zany fa olona azo ambara hoe irina ho tonga amin'ny fanapahan-kevitra avokoa. Tanjon'ny district Soavimerina ny hoe manangana zana-piangonana miteraka avokoa ny reny fiangonana rehetra, tratra hoe zay tao anatin'izay nomborana voalohany zay. Ya, amin'ny akapobeany aloha zany dia ny tanjona zay napetraka zany dia hoe commune folo zany mbola tsy tafiditry ny hafatra eto amin'ny district Soavimerina, ary ny anankiroa amin'ireo zany no nametrahana tanjona hoe commune anankiroa zany dia vakilay amin'ity taona 2024 ity isaorana ny tompo, satria tena azo ambara hoe tena efa tena mandroso. Ary ao anatin'ny dingan'ny fikarakarana an'izy ireo zany ho amin'ny zany hoe satany zanam-piangonana voalaminy zany amin'izao fotoana izao, satria efa nanomboka tamin'ny volana Janoary dia efa nisy sekoly sabata zana ny orina foana zany. Ary amin'izao tsika amin'ny teny izao zany efa tsy latsaky ny 5 ny isan'ny membre amin'ireny sekoly sabata zay ny orina ireny, dia efa natao ny fikarakarana rehetrarehetra mba ho ampiakarana azy ho amin'ny satan'ny zanam-piangonana voalamina. Etsy andanin'izay koa misy fokotany anankiroa zany izay napetraka tanjona amin'izao enim-bolana voalohany zao akarina anokafana sekoly sabata zanany. Ao anatin'izay Andranotsimiozo, ary ao anatin'izay ihany koa Soaniadanana. Andranotsimiozo efa miorina ihany koa, efa misokatra ny fiangonana zany, ary Soaniadanana efa andalana tsy ela dia isokatra ihany koa ny zanam-piangonan'ny Soaniadanana. Amin'ny akapobeany zany ny tanjona zay efa napetraka hoe efatra ny sekoly sabata zana ny orina amin'ity taona ity dia efa misokatra avokoa zany, fa ny anankitelo amin'izy ireo dia ho akarina ao amin'ny satan'ny zanam-piangonana voalamina zay efa fangatana nalefa eo anivon'ny fédération zany.